Dia faly miarabantsika mpanaraka ny serasera telo minitra ity indray amin'izao arivariva izao arivariva tanin'olona saika tsy resaka politika mihitsy ny ako tato ato satria mba vakansa koa nefa ny ohatran'ny be loatra ilay vaovao mikasika amin'ny politika dia ohatran'ny hoe mba ilaiko any arinany koa hoe nisy an'izao zavatra izao nitranga tamin'izany fotoana izany dia izay zany mampatonga ana hoe alao miresaka politika ihany satria misy zavatra mampime be mihitsy zany araka ny eno zany dia hoe saika nanao karazana fety ihany koa fankalazana ny 15 taonany ny antoko team ninga Ravalomanana dia efa nahazo alalana tamin'ny 30 juin dia avy eo 3 juillet zany hoe andro vitsivitsy taorinan'iny dia namoaka filazana indray ny ao amin'ny préfecture fa hoe nitsoahana tamin'ilay alalana satria mety hitarika korotana ny fitondrana moa zany manana zay fahefana zay afaka manome izy dia afaka tsy manome indray tsy mampanino zany satria zony zany amin'ny mampitondra fanjakana azy fa le toyny zany tena mampime hoe satria ny teny foana zany ny ao amin'ny Ravalomanana hoe zay tsy maintsy hanao fihetsika eny ihany amin'ny sabotsy satria efa be da be fikarakarana na izy misakana na izy misakana dia efa nisy ny répétition générale sy ny sisa fa nampime amin'izay zany dia niditra tao Mahamasina ny mpitandro filaminana ny Moreg dia nanala ny afisy ngezabe sy ny pancarte rehetra mikasika an'le fety tao ohatran'ny hoe lasa kilalaon-jaza be zany le tantara hoe tsy ampy fotsiny ve miteny hoe tsy mahazo makao nareo raha ohatra ka manana fahefana marina ianao zany fa avy eo hoe nao mihitsy no maniraka miaramila hoe andana isory ny pancarte sy ny podium dia avy eo indray mbola mitoy ihany le izy androany mbola niteny indray tao amin'ny mpitandro filaminana ny ao amin'ny Moreg zany hoe zareo mihitsy nandefa fanentanana ny olona isaky vokotany la ilaza hoe foana ilay amin'ny sabotsy ka aza misy mandeha ihany le hevitra fotsiny dia efa mampime iza marina ny tena mba olona mieritreritra n'izany zavatra tsy haiko mampime zany raha fantatry ny vazaha zany dia mampime tena mampime mihitsy zavatra betsaka ny zavatra tokony nanaovana fanentanana isam-pokotany fa raha ohatra hoe tenenina le olona sao dia mandeha makany amin'ny mitinina ny Ravalomanana ohatra mampime ihany satria voalohany indrindra aloha raha ohatra ka atokisana ny fokotany dia ny fokotany fotsiny ny asaina manao filazahana zany fa tsy hoe ny miaramila mihitsy nandeha hitety fokotany misy ihany koa ny radio isan-karazany misy ihany koa ny SMS isan-karazany ohatran'ireny misy loza zany taoko mandefa SMS ho an'ny olona rehetrarehetra ny ao amin'ny fitondrana sy ny ao amin'ny mpitandro ny filaminana hoe misy zavatra ohatran'izao fa ilazana ianareo mba tsy hanao ohatran'izao dia mandefa filazana ihany koa amin'ny radio fa ohatran'ny hoe tsy azoko mihitsy zany hoe inona ny tena ataony hoe ny miaramila nandeha hitety fokotany nentana zany hoe aza makeny amin'ny fivorian'ny Ravalomanana sady amin'izay ve zareo zany tena matoky hoe andeha ho any daholo ny olona ohatran'ny hoe fa manao fitsipaka miala iny ngamba koa rehefa kelikely dia izy fizarana vola isaky ny tokantrano amin'ny fifidianana ohatra alefa indray miaramila hanome vola isaky ny tokantrano hoe ity olo ity no fidinareo ka izay zany ny zavatra kely mampimiandroany hitantsika moa ny toyny amin'ny sabotsy satria ohatrany samy tsy milefotra ny andaniny sy ny ankilany ny rarina fotsiny dia eoka mba tsy hisy ny maty indrindra amin'ny vahoaka dia izay indray ny resaka antsika androany fa dia mametraka veloma mafinaritra ao antsika rehetra veloma tompoko